amintsika rehetra rery avana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana fanahy masina. Araka amin'ny fandaminana androany dia ny valafanonjena no mitarika ny fotoana. Kristianina miezaka hiazona izay niazona ny Kristy azy. Izany indray ry havana ny lohahevitra hitariana antsika androany ka ny fanahy masina ny hiaraka amintsika hahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tiany ampitaina amintsika amin'izany. Androany ihany koa tsika dia hanatanteraka ny feham-pihavanana amin'ireo havantsika izay nidopa-aoriana dia ny fianakaviana Rajiry Arson sy Solo Rabarimanana ary ny fianakaviana Ratsimanohitra dia miohana amin'izany ihany koa isika. Amin'ny anaran'Indray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ry havana, ndeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny Salamo 100 dia hotoizantsika amin'ny firana 12 ny 1 faharoa ary fahaefatra izany fiderana izany. Miobiany Jehova ary tany rehetra, manompoany Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ao no fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra, ary izy no nanao antsika, ary azy isika, dia olona sy olona fiandrina. Mivera mampamparady amin'ny fisaorana, ary eo an-kianjana ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay famindrampoana, ary miatra amin'ny taranaka faramandiana ny fahamalina. Israel
hoy ny tompo naizanaiza ny angonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ofoany aho kondeha anantona ny tompo ampifaliany sika hivavaka sika tompo malalo raiso ny fisaorana sy ny fankalazana raha voninahitra tolotrainao fa tena vokatry ny fonay tokoa nitahinao zahay dia nitehirizinao nandritra iny herinandro iny hatramin'izao fotoana iarahana mivavaka aminao izao tanterao samarina eto tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangetahetanao tokoa zahay akasotrao tompo ny fiarahanay mangataka aminao mandritra izao fanompona masina izao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo nanaovanay izany vavaka izany amen petraka amin'ny fiangonana ry havana malala enohy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika androany ary izao no afantarantsika efa malala azy isika dia fitandremana ny didiny izy manao hoe fantatro izy izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra izany no afantarantsika fa ho aminy isika ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amen manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ndeha ataontsika ny hira 700 andiny voalohany sy fahatelo ry havana malala tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika kondeha anantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika ao anatrehany ka anaraka ampontsika izao tombavaka izao hivavaka isika
ry tompoandriamanitra nambara taminay ny sitraponao mahatsapa nefa izay fa tsy tanteraka izany koa indreto manatona anao ampanetretena tompo mivalo sy mifona aminao tompo eno ny vavakay efa diso izay ka nanety tamin'ny lalanao tahaka ny ondro very efa nanaraka loatra ny sitraponay izahay efa nandika ny lalanao masina izahay tompo mamindrafo aminay fa mpanota mahantra izahay miaraka amin'ny fiangonana ry rainay be famindram-po talao aminao izahay mamelany elokay diovy izay ho fampahotany sasao izay ho afa-keloka ary avoza ny fanahinay mba hovongoka nompo anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjanay mangatahanay aminao amen. Ry havana, raiso am-pifaliana amin'ny sy amin'ny fanantenana ho mpitsanganana ny fambelan'ny keloka izay omeny tompo atsika anio. Ary tsangana isika. Hoy ny tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Ataontsika ny hira 800.
petraka amin'ny fiangonana. Mialoha ny amakina ny teny soratra masina dia ndeha ataontsika ny 420 dia angatahana ireo tompona anjara amin'ny vavaka sy ny famakian-teny androso etỳ anoloana. Mbola iara efa afaka isika. Tera laza voninahitra no tolotra ianao tompo malala o, fa noho ny famindramponao no mbola ahazoanay midera sy mankalaza ny anaranao amin'izao maraina zao indray. Tompo malala o, tonga amin'ny fotoana izay andrenesanay ny teninao izahay, teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy. Koa mangataka ny fanahy masinanao izahay Jesosy Tompo, mba hanokatra ny fo amampanahinay hidiran'izany teninao izany, ka mba ho mpiaino mpakatoy ny teninao izahay ary hampiatra izany amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, fa mba tsy ho mpiaino mpanadino fotsiny ihany. Ary ny mpanomponao izay tondra ny teny koa Tompo malala o, dia anao ny teny, koa dia tendreo ny lelan'ny tsirairay, hahay hampita izay tianao ambara aminay tsirairay avy. Koa dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo mavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Satra Tompo malala o. Amen. Amaky ny teny soratra masina isika. Ny teny izay ho vakiana dia ho jerentsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Vakiana manomboka amin'ny 7
ka mifarana hatramin'ny andiny fahatelo amby folo. Mpanjaka voalohany tokony fahasivy amby folo, vakiana manomboka amin'ny andiny fahasivy ka mifarana amin'ny andiny fahatelo amby folo. Mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niditra tao anatin'ny zohy izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe, manao inona ty ianao ry Elia? Dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah, Andriamanitry ny maro, fa ny zanaky ny Israely nahafoy ny fanekenao. Ny altaranao no ravany, ny mpaminaninao no vonoiny tamin'ny sabatra. Ary izao dia izao irery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny ahy kokoa izy. Ary Jehovah mivoaha ka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anaty trehany Jehovah. Ary indro nandalo Jehovah ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny harambato teo alohan'i Jehovah. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra, ary nanarakaraka ny rivotra nisy horohoron-tany, nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohoron-tany. Ary nanaraka ny horohoron-tany nisy afo, nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feon'ny tsoka malemy. Ary raha reny Eli zany dia nosarony ny kapotiny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo amin'ny bava azohy. Ary indro nisy feo nankao amin'ny nanao hoe, manao inona ty ianao ry Eli? Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Au nom de Jésus, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Mialohan'ny amakina ny filazantsara dia ndeha ataontsika mpitsanganana ny hira 970 ny andinin'ny voalohany. Je vous invite à poursuivre la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Au nom de Jésus. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !»
Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Levana rehetra amin'ny tompo, fidanan'ny tompo any momba karefa. Ny fizaratsara madio ary rehefa voatoky tao amin'ny perikopa, toko 520 manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 720 izay efa kely teo, no andraisantsika ny vatsy ary amanatsika ny tokoteny anio. Ary ny hevitra ho bajina amin'izany ary efa hitantsika kristianina miezaka hiavina izay miavina Kristy azy. Rehefa namaky ny teny tia dia vakilako amin'ny teny malagasy aloha ny malagasy dia azontsika vakina koa amin'ny teny frantsay fa misy zavatra somary sy mahasamy hafa kely ary mety tsy ho azontsika. Ohatra ao amin'ny 9 rehefa miteny Jesosy hoe miahanahana rehefa nandray ny tanan'ny tompo izy, i Petera mantsy rehefa nandray ny tanan'ny tompo dia Jesosy niteny taminy hoe kely finoana homme de peu de foi ozy izy. Pourquoi tu as douté? Nahoana ianao no miahanahana? Ka tsara zany ho fantatsika tsara zany hoe le miahanahana dia midouté dikan'izy. Fa tsy mazava tsara mantsy ao amin'ny malagasy amin'ny frantsay zany mety atsika hoe ay zany misy fanahina. Ary eo alohan'izay dia miteny Jesosy manome baiko, il ordonna zany hoe mimeno baiko ireto mpianatra andeha hiainga. Eto dia ariva ny andro, vita ny fampianaran' Jesosy dia
niaraka tamin'izay dia naniry ny mpianatra iondra an-tsambokely Jesosy ka hita zany hoe miampita zany, hita eo alohany ary hoe niampita mandrapadravany ny vahoaka ao amin'ny 1:20. Efa rifa ny andro ary fotoana efa tokony hialana sasatra sy akanaina, nefa dia toa mamorona programa hafa indray ny tompo ary dia maniraka manery ny mpianatra hialoha lalàna azy handeha mita mialoha. Dia mipetraka ary fantany hoe fa inona ny mamaika an Jesosy hiainga ary hiala eo amin'ny toeran'io kanefa ny andro efa alina. Ary mety azo eritreretintsika koa hoe misy olona mbola mikasa hiresaka aminy hanohy fifanakalozana amin'ny Jesosy. Tsy fomba ny tompo loatra ny janona maharitra amin'ny toerana iray. Amin'ny Jesosy dia tsy tokony hitoetra eo foana fa tsy maintsy mandeha hiampita, zany hoe mandroso fa tsy mijanona eo amin'ny toerana anankiray na koa toerana efa mahazatra. Mila miova lasy, miova fomba tsy mampandroso, miova fiainana tsy mitondra amin'ny fahombiazana, miala amin'ny mahazatra tsy mampitombo sady tsy mampandroso. Tsy masalasala ary tsy niady hevitra koa reto mpianatra fa avy hatrany dia natanteraka amin'ny baikon'ny tompo ary dia niditra ato anatin'ny sambokely. Zava-dehibe amin'i Jesosy ny fiampitana satria tsy mahita zava-baovao ary tsy afaka ampitombo ny traikefa reto mpianatra raha tsy miroso miampita. Tiany Jesosy ihany koa ny hatsapan'izy ireo fa ho avy ny fotoana tsy ahitany maso azy intsony ary dia efa manomana azy ireo sahady izy amin'izany. Eto dia misy sary na tableau hita dia ny mpianatra eo afovoan'ny ranomasina misedra ny rivotra mahery ary miady mafy. Fantatsika tsara fa olona efa zatra misedra tafio-drivotra eny amin'ny ranomasina reto mpianatra satria talohana anarany an Jesosy dia mpanarato ny asany. Efa mamoy arak'izay azy natao izy ireo kanefa dia toa tsy mandroso akory ilay sambokely, raiky tahotra ary manomboka manasa satria toa tsy misy azo antenaina hamonjy. Izao sary hitantsika izao dia taratra sahadiny amin'ny ady sarotra tsy maintsy hatrehan'ny olombelona amin'ny fiainany ary koa ny fiangonan'Andriamanitra eto an-tany. Na dia nitereny Jesosy handeha mialoha reto mpianatra dia araky ny henintsika teo, vakiny tamintsika teo, hita mazava tsara fa hay tsy navelany ho irery fa teo ambany maso mandrakariva. Efa nialoha lalana azy ireo ny tompo fa izy ireo tsy nahafantatra velively. Teo nilan'izy ireo hatrany am-piandohana ny tompo ary dia mahita azy ireo miady mafy mba tsy ho rendroka ka ho faty. Ny mpianatra dia tsy mahita an Jesosy miara-dia miahy ary mitantana azy ireo hatrany am-piandohana raha tsy efa niseho tamin'izy ireo ny tompo hamonjy tamin'ny fahafatesana. Tsy nampoiziny izy ireo velively ny ahitan Jesosy tamin'ny fotoana io ary dia tsy nahazo ambara fa révélation. Tena révélation ho azy ireo zao zavatra iainana izao. Ary noho ny agagana dia nijoro vavolombelona izy ireo ka nanambara hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao, araka ny vakitsika teo tamin'ny 9:3-7. Tsy maintsy mandalo zavatra maro amin'ny fiainan'ny olombelona na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino. Fa isika kristianina kosa dia manana tombony satria manana Kristy manindrotra ny tanany ka mamonjy. Ary hoentony kira etintsika maneho izany amin'ny laharana fa 700 amin'ny iran'ny FFPM. Mafy ny alondrano zao sady marino mandao. Nefa ny tompo mombanao, moa ho kivy va? Tsia, Jesosy ato aminay. Izy ampifaly ny fonay, tsy mba ho kivy ray zahay. Amin'izao fiainana izao tsy mba ilaozany zava-manjoa, nefa ao Jesosy tokony fo. Mametoky ny olon'Andriamanitra ka miteny hoe aza matao hitranao fa mombanao aho.
ary aza mieketrika foana fa izaho n'Andriamanitra ao, mampahiry anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tany nakavanany fahamarinako aho. Araka ny antsika amin'ny boky Isaia 1:20. Misy sary rehefa nandinika an'izy ity dia hoe ahoana zany no ampifandraisina zao tantara ito zao amin'ny toerantsika kristianina, mpino mpanaraka an'Andriamanitra, mpanaraka an' Jesosy. Dia misy sary azo ampifandraisina amin'izao. Fanao mantsy hoe rehefa mamaky boky sana amin'izany dia tena hoe mba asivo sary anankiray fotsiny manambara tena zavatra tiana ambara amin'io. Dia isika reto ngamba raha sena manao an'izany dia samy afaka mandray taratasy dia samy manao sarisary eo. Dia misy anao ngambany hoe sambo zaho ohatrany fisanana hita zany ihany tsika ngambany hoe mety hoe misy sambo dia misy rivotra be, tafio-drivotra be, dia misy retom-piandro anatiny eo dia zay. Zay zany hoe mety hoe anambarana zao. Fa ny sary hitako azo ampifandraisina amin'ity tantara ity dia tanana anankiroa mifamihina mafy. Dia ny tanan'i Jesosy sy Petera mifamatotra sy mifamihina. Ary voalaza amin'ny 9:30. Ary naninjitra ny tanana niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy. I Petera nila famonjena ary Jesosy tonga namonjy dia nifandray ny tanany ary tsy nivaha intsony. Io sary io dia mampatsiaro ny tenin'ny apôstôly Paoly, nilaza fa noazon'i Jesosy Kristy izy, ary koa niezaka izy hiazona an'i Jesosy Kristy. Isan'ny sedrany mafy i Saoly, izay lasa Paoly taty aoriana. Isan'ny sedra mafy i Paoly rehefa niova fa ka nanaraka amin'ny Tompo. Niaina ny fanenjena sy fampahoriana maro izy noho ny fijoroany ny vavolombelon'i Kristy tamin'ny fitorian'ny fibebahana sy ny famelan-keloka omen'Andriamanitra ny olombelona. Niaritra zavatra mafy Paoly ary azo tanisaina amin'izany ny ambarany hoe tsilo tamin'ny nofo dia iraky ny Satana mely aho izy. Ny adi-panahy, ny fahalemeny tenany ary ny fieretany fahoriana lalandava, kanefa dia nambarany koa ny fahasambarany vokatry ny firaisany tamin'ny Tompo, araka ny hitantsika amin'ny Korintianina 2. Hitantsika ao Paoly zany ny toetran'ny olona tafaray marina amin'ny Kristy. Teo nylohan'ireo zavatra sarotra natrehany dia tsy mba niemotry Paoly fa vao maika nitoetra tamin'ny finoana sy ny fijoroana vavolombelona ka nyteny fa niezaka hiazona Jesosy Kristy mandrakariva. Hita amin'ny pistily soaton'ny Filipianina 4:2-20. Toetran'ny olona tafaray amin'ny Kristy ny toetran'ny Paoly. Niezaka nanao zay azo natao izy mba tsy ho votsotra ny fifandraisany amin'ny Tompo. Ny toepana'ny Paoly dia maneho ny fivesarany fiahiana ny fiangonana rehetra ary ny firaisany tanteraka tamin'ny Tompo. Tena fifamatoram-piainana tanteraka nisy teo amin'ny Paoly sy ireo kristianina teo amin'ny ireo fiangonana nitoriany sy ny filazantsara ary naoriny raha teo vokatry ny fitiavan'i Kristy izay nampiray azy ireo. Tena fahoriana sy narary azy mihitsy ny fandrenesina ny asan'ireo olona maro manao izay isarany kristianina ka hivadika amin'ny Tompo tany amin'ireo fiangonana naorina tany Roma, tany Korinto, tany Efesosy, tany Galatia. Nalelo izy noho ny amaroan'ireo nikiry biby tamin'ny fomba jiosy ka ny amahery tamin'ny fanoherana fampianarana nataony. Tao ireo jetilisa niova kristianina ka voany fakapanahy ary dia niverina amin'ny fanompo-tsampy sy ny fahalotoana momby izany. Raha nandany maha-apôstôly amin'i Paoly ireo olona mpifikitra tamin'ny fomba jiosy dia nandà koa ny filazantsara ny toriny. Rehefa nandreny olana tany amin'ireny fiangonana ireny Paoly dia nanoratra epistily, io lepistily rehetrarehetra ho an'ireo fiangonana nambarantsika teo. Ary mikasika ny Filipy, tao fiangonana tao Filipy, any Ampigedrany izy no nanoratra ho an'ity fiangonana ity.
rehefa nandre ny fisin'ny fampianaran-diso misoko mangina, fampianarana sandoka, mila azovana atao am-piangonana, dia tsy ny zany fa ny fanelezana fa tsy mifototra amin'i Jesosy Kristy ny famonjena. Ary dia nanoratra ny epistily izy mba ho fampirisena ny mpino, hifikitra mafy amin'ny finoana sady hiezaka mafy amin'ny fanompoana. Mampitandrina ny Filipiana ny Paoly ary indrindrina amin'ireo olona nivadika tamin'ny tena vaovao mahafaly ka nandany Jesosy Kristy. Teny fijoroa vavolombelona sady koa teny fampianarana sady fampiorenana no nomeny Paoly azy ireo, fa hoy izy hoe fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Mampitandre ihany koa Paoly fa ka niteny hoe tandremo ny teninareo amin'ny ambo, tandremo ny teninareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny teninareo amin'ny voakilema. Nefa izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny foaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko. Ary hoy ihany koa izy rehefa ndresaka tamin'ireo, mbola lazaiko aminareo ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarany voninahiny, fa efa misaina amin'ny tany izy. Ry havana, andeha iarahantsika manaraka eto fanazavana zanak'hevitra anankiroa, ataontsika hoe teboka anankiroa. Ny voalohany no azon'i Jesosy Kristy Paoly, ary faharoa miezaka ny hiazona izay ny azonan'ny tompo azy izy. Voalohany no azon'i Jesosy Kristy Paoly. Misy mandika io tenin'ny Paoly io, ary antsika jerena koa ny boky ny katolika, baibolina katolika, miezaka aho mba hahatratra izay natratraran'i Kristy Jesosy ahy. Miezaka aho mba hahatratra izay natratraran'i Kristy Jesosy ahy. Sary tonga tao an-tsain'ny Paoly ny toe-javatra nitranga, raha teny am-pandehanana, mbola Saoly moa izany tamin'izany, raha teny am-pandehanana izy ho an'i Damaskosy, tao anatin'ny fahatezerana ny fofoainan'i Jesosy, ary koa andeha sambotra sy ampigadra ary ampijaly ny mpino na ny kristianina. Kanjo tampotampoka teo dia nalain'i Jesosy Kristy izy, ary novainy tanteraka ka lasa mpanarady azy koa. Io fiantson'Andriamanitra amin'ny Paoly io ka nampitsimbadika tanteraka ny fiainany, io no tian'ny Paoly lazainy eto hoe noazon'i Jesosy Kristy izy, nalain'i Jesosy Kristy izy. Noazonina mba tsy hanohy lalana ho amin'ny faharatsiana, fa notantana kosa navily lalina ho amin'ny famonjena. Jesosy Kristy no nisitona sy naravitra azy, izany hoe tonga mialoha teo amin'ny fiainany ny fitiavan'Andriamanitra ka namonjy azy. Jesosy lasa fototra sy ivo, izany hoe centre teo amin'ny fiainan'i Paoly. Tsy ny fahatongatsain'i Paoly nahatonga azy ho lasa mpivavaka, tsy noho ny fanapahan-keviny mahadiodio na ny faharisehan-dahatra lalina tao anatiny, fa noho ny fitiavan'i Kristy azy izay naka sy nitantana ny fiainany. Ary zany ry havana amin'ny tena famonjena. Andriamanitra manetry tena miditra, manakaiky antsika olombelona ka mamonjy antsika. Jesosy Kristy nanapa-kevitra fa haka sy hamonjy hiara-dalana amin'ny Paoly. Asan'Andriamanitra io, anjan'Andriamanitra ny fanavaozana. Resy lahatra Paoly ka niteny hoe noazon'i Kristy aho. Ary mbola nilaza ihany izy hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao natsoan'Andriamanitra mba hampamenatra ny endry. Fa hoy koa ny teny nambaran'i Jeremia ao amin'ny boky Jeremia 2:7. Jehova ny taominao aho ka voataona no samboronao aho ka resinao. Ry havana, ny famonjena mahatonga antsika ho voavonjy dia tsy avy amin'ny ezaka ataontsika olombelona velively, fa asan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy Kristy. Hoy Paoly hoe fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy, efa nanatsotra ny tanana ny tompo ary tsy tiany
ary tsy hita no very isika matoa azoniny taky nataony tamin'ny Petera sy ireo mpianatra teny ambony ranomasina. Matoa very ny olona dia satria tsy nety nandray ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanatsotra ny tanany. Nefa na dia efa nandray ny famonjena misy ihany. Fa nandray ny famonjena teo aloha kanefa dia namotsitra indray an'izany famonjena izany. Namotsitra ny tanan'Andriamanitra. Niazona i Kristy mba hamonjenao i Paoly. Noho izany dia hiezaka hiazona izay niazona Kristy aho. Ny fianahana, ary izay namakina amin'ny teny malagasy moa hoe fianahana fa amin'ny boky amin'ny baiboly frantsay dia hoe ny doute. Ary mazava tsara zany hoe ny doute. Ny fianahana koa tsy hoe mianahana fa manana doute zany. Ny fianahana dia isan'ny mahatonga ireo olona efa nandray famonjena kanefa dia mamotsy izany indray. Tsy miropaka ny finoana. Noho ny fianahana dia saika hiatrehitra tamin'ny herin'ny Petera ka indro fa niletika saika votsitra ny tanan'i Jesosy. Ary ny very mihitsy ary fa matotoa. Ary tsy izay indrindra ambaran'i Jesosy, rikely finoana, homme de peu de foi. Rikely finoana, nahoana no miahanana ianao. Inona ary no atao mba hialana amin'ny fanahina sy ny fianahana ho antsika kristianina? Valiny ny fiambenana. Zany hoe amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka sy fanolorana zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Amin'ny fisaorana noho ny famondram-pony sy ny famelany heloka. Ambaran'i Paoly amin'ny epistily soatana Filipiana 4:4-5 ka hatramin'ny 7 fa ny fivavahana amin'Andriamanitra dia fanafody sady fandroana ny fanahina. Tena manalavitra ny fanahina sy ny tebiteby ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe marika ny ankelezan'ny finoana ny fanahintsika ka tsy mahatsapa ny Andriamanitra misairana amintsika, amin'ny fiainantsika. Nefa ny tompo efa niteny hoe apetrao amiko ny fanahinareo fa izaho miahy anareo. Any amin'ny Petera 1:5-7. Rehefa nampahery ireo kristianina ta Filipo Paoly dia araka izany dia nandrara ny fitebitebena sy ny fanahina izay maneho ny tsy finoan'Andriamanitra. Ny hoe manahy dia manambara sady manamarika fa tsy mbola babon'Andriamanitra ny olona, mbola tsy azon'Andriamanitra ny fony. Ny olona tafaray amin'ny tompo dia mametraka ny fanahina amin'Andriamanitra ary dia miaina amin'ny fiadanana. Eto izao tsika amin'izao fotoana izao dia manatrika valanaretina Covid-19. 19 moa zany mbola lazaina amin'izao fotoana izao fa raha ohatra tsika manaraka vaovao dia hita zany fa tsy hisy ny fanafody hanasitrana an'io. Voatatoato izay roa herinandro izay dia fa miaiky manam-pahaizana siantifika drehetra fa tsy hisy ny fanafody hanasitrana ny valanaretina io mifanaraka amin'ny coronavirus fa Covid-19 zany hoe mety isany Covid-20, 21, 22 tsy fantatra le izy. Dia ao anatin'izany dia mitebiteby ny olona. Tebiteby. Matahotra. Ary mety hanana fiahina ary mety hanahana. Nefa dia miantso anao Andriamanitra mba tsy herikerika foana fa hitondra kosa eo aminy ny tebiteby ny sy fanahina rehetra fa omeko anao izy ny fiadanana. Teboka faharoa, zanak'hevitra faharoa, miezaka ny hiazona an'i Jesosy Kristy Paoly. Hoy izy, fa miezaka aho hiazona izay niazona Kristy Jesosy aho. Nanao fanoharany amin'ny fifaninanana azakazaka i Paoly eto amin'ity andalana ity, ka nilazany fa mba hahatonga azy ho tojo hatramin'ny farany ka handray ny amboara, zany hoe ny fiainana mandrakizay, dia hiezaka hiazona an'i Jesosy Kristy izy izay mandray azy. Ny fandresena dia efa vitan'i Jesosy Kristy, fa ny miazona azy sisa no anjarantsika. Ary eo indrindra no ilaina ny finoana. Ny finoana izay fandresana tamin'ny toroteny tamin'ny lahadieriny teto. Ary ampiko amin'izao fa
toroteny zao ihany koa. Vokatry ny famonjena ny fehezana izay atao. Namonjy ahy Andriamanitra hany ka tiako izy ary ankatoaviko ny sitrapony. Ny hevitry ny teny hoe miezaka dia manao ny farany azo atao rehetra, ny kely aina fatratra. Mila fandraisana anjara sy andraikitra amin'izany mba hamikotra amin'i Jesosy Kristy hatrany. Ka ny atao amin'izany dia miavona an'i Jesosy, io fiahazonana io natao hoe fiavaozana. Betsaka ny fahavalo sy ny manahirana eny an-dalana ety an-tany Bedina. Noho izany, mahatonga kristianina tsy ho raraka an-dalana fa ho tojo hatramin'ny farany dia ilaina ny azona an'i Jesosy Kristy. I Paoly dia namporisika hatrany ny fiangonana mba hazoto haharitra ary hijoro hatramin'ny farany. Miazona an'i Kristy izay midika hoe mifandray tanana sy mifampitatana aminy ka mamikotra mafy mba tsy va. Tahaka ny nataon'i Petera rehefa nanolotra ny tanany azy Jesosy ka nofininy mafy. Kendrena mba hivitrana hatrany fa tsy hisy fahatapana ny fandraisana amin'Andriamanitra, izany hoe miresaka mandrakariva amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka. Mifampiazona izany hoe mifamatotra ny rotota mba hahatonga ny mpino tsy ho votsitra fa miara-tafita amin'ny Jesosy Kristy. Miara-tafita amin'ny tompo tahaka ny hita eto amin'ny ireto mpianatra eny ambony ranomasina. Ary izay indrindra no nahatonga ny tompo ilaza tamin'ny Isaia ao amin'ny toko 7:7 hoe tsy misy maharombaka ny eto an-tanako. Tsy lasa irery any aloha ireto mpianatra, ary ianao koa tsy lasa rery any aloha. Na mihevitena fanlaozan'i Jesosy Kristy any aoriana ireto mpianatra na ianao koa, fa miara-dalana amin'i Jesosy Kristy ireto mpianatra ianao koa. Mifampitatana sy mifamihana aminy tanteraka. Ry havana, sahy miteny koa tahaka ny Paoly fa tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Efa vitany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana famonjena, manatsotra ny tanam-pamonjena izy, ka moa ve manaiky handray sy hiarona ny tanany isika. Hamafiso ny famatorana sy ny firaisana ary ny fiombonanaina amin'i Jesosy Kristy. Fikiro ny famonjeny ary azony izy ary azavela. Fa hoy ny voalaza ny soratra masina hoe tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao, ary araka ny tamin'ny Apokalipsy 7:1-20. Fantany anankiray amin'ny endrika ahoana ary zany no ahafahantsika miazona ny tompo. Valiny efa mifandray tamin'ilay teoloha teo ihany dia ny fiambenana, ny vavaka, famakiana ny tenin'Andriamanitra, fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, ny fanatrehana ny fivoriana masina sy ireo rehetra izay miodina mifandray amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fanantanterahana reo nefa dia mitaky finoana. Matoa te hiazona ny tompo ianao dia satria manana ilay finoana avy amin'ny filazantsara. Ny finoana izay ambara fa fahatokiana ny fahasoavan'Andriamanitra izay teraky ny teny sy ny fanahy. Voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly 5:20. Ny fahatokian'Andriamanitra be indrafo raha namera heloka izy noho ny amin'i Jesosy. Ilay finoana vokatry ny fibebahana izay tsy maintsy andalovan'ny olona, manaiky fa mpanota eo anatrin'Andriamanitra, ary dia mahazo ny famelalikeloka avy amin'Andriamanitra, ary avy eo dia hamarin'Andriamanitra amin'ny finoana io. Andriamanitra dia manolotra ny famonjena ka ny finoana nandraisana azy. Ny finoana dia toy ny felatanana, moyen, tanana felatanana, handraisana maimam-pona ny fanomezan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 5:5. Ry havana, nomen'Andriamanitra antsika ny finoana mba hiainantsika sy anatanterantsika sitrapon'Andriamanitra. Kompresian'i Jesosy entaniny isika mba hiaina
sy ampiasa ny finoana efa natolotra antsika. Fa zay manana finoana mahatoky tanteraka an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony sy ny fiainany. Zany hoe miasa sy mivelona amin'ny finoana dia hiara-iasa aminy tokoa Andriamanitra. Ary manomboka eo amin'ny fotoana nanapahany-hevitra fa hiasa amin'ny finoana no ho ampitomboan'Andriamanitra zany finoana zany. Ary zay le fanoharana sy ambara misaotra masina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Epetim-paonana mpianoana resahana hoe ny finoana taky ny voatsinapy. Kanefa mialehibe hatrany zany ka tonga hazo lehibe. Ahavitana zavatra maro ny finoana. Rehefa mandroso amin'ny finoana ianao dia anjaran'Andriamanitra manampy ka manomenao olona fitaovana mba hampaomby anao, nefa ilainy koa miampita takin'Andriamanitra tsika ny olony hiampita mba hitondra sy hizara famonjena manodidina sy mpiarabelona. Zany tsy maintsy na ny indrendreto na indreny Jesosy andreto mpianatra tsy maintsy andeha miampita. Ary mampatsiaro ny antsoantsony mila vonjy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:7 hoe miampita makaty Makedonia ka vonjeo zahay. Tsy hoe rehefa tafita ny ampita dia vita ny asa fa mitohy hatrany io. Mandeha miampita satria mbola maro ny asa miandry. Tsarovy anefa fa isika ihany no mety hamono ny finoantsika rehefa tsy ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra. Mampieritreritra ny fampianarana soatra masina hoe maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty ny fampianarana maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa atao. Fa hentsika matetika indrindra ty andafy aty, je suis croyant mais pas pratiquant. Ny croyant fa tsy pratiquant dia mamita tena, satria sady tsy afaka hiazona ny tanan'ny tompo no tsy mba hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary koa tsy mba ho isan'ny mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Satria nahoana? Satria raha croyant anao dia fandray isan'andro tsy tapaka en communion permanente amin'Andriamanitra. Eto misy tantara kely tiako lazaina amintsika. Misy vehivavy anankiroa miresaka amin'ny finday telefônina, dia miresaka fankalala tsara kristianina ireo ray fiangonana miangona isan'alahady. Dia mandeha ny resaka, dia mandeha ny fotoana, dia miresaka ny zavatra rehetra ny fiainana, dia fa lasa ny atsasakadiny, dia mbola mitohy ihany. Dia fa tonga any amin'ny adiny ray atsakafefany dia tonga saina ilay anankiray fa hono aky. Vehivavy roavy reo zany miresaka fa hono aky. Nanahoana aky le problema be indriny? Dia aky za tsy te resaka an'ino izy le anankiray. Fa hoana aky fa nilamina angala izy, da tsy nilamina fa vomaika ary izy negravo le zavatra. Ka dia ino zany natao ndriky tsy hitako izay atao izy fa dia miandry fa dia tsy fantako fa miratsy zany le situation zao. Ka manina aky tsy etindre amin'i Jesosy le izy manindry. Dia niaotraotra le namany. Hono a, mihaino avy indry, mihaino aho izy. Manina tsy etindre amin'i Jesosy izy. I Jesosy ke miteny hoe toety amiko izy mavesatra rehetra aminareo e. Zany menareo fitsarana. Indry mahino an'izany, hitantsika isan-kalady zany impiry mahino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Ka zao nge manahirana aho izy. Te resaka aminy aho izy fa zany tsy sady tsy mahafantatra azy tsara. Tsy mahafantatra, ilaiko mahita azy. Mahagaga andry io izy le anankiray. Efa ho ray adiny resaka fe fa antsika zao miresaka. Tsy mahita indry. Telefônina izy findaindra sahatsika. Tsy mahita andry nefa dia miresaka be ohatrany. Eny maro izy ohatran'ny mahita andry mihitsy satria indry fantatro tsara. Zany hoe mety ho matototo eo amin'izany Jesosy. Tahaka ny Petera, rehefa nahita Jesosy teo ambony ranomasina, tsy nahatoko tanteraka. Raha fitinina eto am-pamaranana dia navohitra antsika androany tamin'ny toroteny. Fa voalohany, nidina Jesosy Kristy namonjy ary nanolo-tanana dia hiazona, ary io asan'Andriamanitra. Faharoa,
raisina famojena vitan'i Jesosy Kristy ka mifikitra amin'izany, ary io kosa dia asantsika olombelona. Ary nambara taminao ihany koa fa ny olona tafaray amin'ny tompo dia mametraka ny fanahina amin'Andriamanitra ary miaina amin'ny fiadanana. Mipetraka amintsika tsara ny fanontaniana androany amin'izao fotoana izao. Manahoana ny firaisinao amin'ny tompo? Manahoana ny firaisinao amin'i Jesosy? Manahoana ny firaisinao amin'Andriamanitra? Inona no voatahiry amin'ny mandrakizay mombanao? Firaisina marina amin'i Jesosy sanatria saritsary-pihavanana ihany? Fa hoy tokoa ny voasoratra fa miezaka aho hiavina izay niazona Kristy Jesosy fa izay manana finoana mahatoky tanteraka an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony sy amin'ny fiainany, ary mavonjy izay alaim-panahiny tompo. Tanteraka aminao izany. Amen. Ry havana ho fanamafisana izany afatra voaraintsika izany sy mba ahatonga antsika amihana trano ny tanan'ny tompo dia ndeha ataontsika ny hira 750 sy 700 andininy voalohany, faharoa ary fahatelo. Thank you.
manambara ny fanakem-pinoana apôstôlika izay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Hiaritsangana isika. Mino an'Andriamanitra raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy ilay tokana tomontsika, izay nitorotokana amin'ny fanahy masina, nateraka maneho velontsiny, nitsara namako idiombato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka rehefa, midina tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao amin'ny lanitra, mipetraka tao afan'Andriamanitra raitsi-to, Adiana vini tsara velona sy maty. Mino fanahy masina aho. Fiangonana masina maneho izao tontolo izao. Fiangonana ny manao masina. Ny famelam-keloka. Fitsangana tena amin'ny maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Moa ny tenin'Andriamanitra araka ny lazaina teo fa maty ny tena raha tsy misy fanahy. Ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy ny asa. Tonga eo amin'ny filazan-draharaha isika izao. Dia mbola mpifaliana trany ravana ny iarabanantsika nio amin'ny alalan'ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse ho an'izay manatriketo sy ireo any an-tokantrano tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube. Vaovao nasionaly zaika be SVKI SLKI mba ahafahan'ireo izay mbola tsy nisoratra anarana manao izany dia nandray ny fepetra toy izao ny komity fahemotra amin'ny 13 aogositra 2020 ny fetra farana fisoratana anarana. Vaovao tafo rakom-pisaorana fianakaviana iray tsy mitonona anarana nanao rakom-pisaorana 150 € ho an'ny fiangonana. Famangina manjo ny famanginan'ny fianakaviana raha tsy manohitra sy ny fianakaviana raha jery arsion ary solora-baro manana dia atao androany rakitra sy adidy miantsofa anaty sitrapo eny ambarao izany. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanampisaorana dia atsika atao amin'ny alalan'ny virement chèque alefa any amin'ny mpitambola amin'ny fiangonana carte bancaire amin'ny alalan'ny roy elo aso. Izany dia afaka atao koa ao amin'ny tranokala amin'ny fiangonana fpma-toulouse.com rubrika vondronasa vola sy fananana izay hitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava ny fampoam-pivavahana ka izy arina anasiana an'izany ry ampivoahana. Engavy indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara ireo na ho rakitra na adidy na rakom-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'ny tompo. Ny diary-piangonana ny fampoam-pivavahana mandritra ny fialan-tsasatra dia eto amin'ny Vieux Temple ka manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 17 ny volana aogositra 2020. Soratsika ny eno hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo na koa vahiny voatonga onona eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary miaraka mivavaka amintsika eto androany ka raha misy antsika ao anatin'izany dia angatahana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny tompo. Tsy misy. Fanitsiana kely ny fianakaviana raha tsy manohatra no vangitsika fa tsy raha tsy manohitra misy fahasamihafana be eo amin'ny dikateny raha tsy manohatra ary mialatsiny ny fianakaviana no ny fahatosoana.
mbola iary vavaka sika to. Ry Andriamanitra raitsy to nary izao tontolo izao na ny hita na ny tsy hita. Misaotra anao izahay noho ny nanoloranao ny zanakao tokana Jesosy Kristy sy ny rasoany sarobidy izay nanavazo anao indray ny fanekena masina aminay mba ho fanavotana anay satria tsy tianao isovery izahay. Koa mangataka aminao izahay noho ny famindraponao ka tonga anay hamovoa tsara amin'ny faharetana sy fitiavana ao amin'i Jesosy Kristy izay velona mandrakizay ty aminay. Ary manandratra anay sy manoro lalana anay hahatonga anay hankatohanao. Ankehitriny Tompo, rehefa nampahirezinao tamin'ireo teny soa sy mahafaly izahay, dia tianay ny hitondra-bavaka aminao ireo namanay mpiara-belona aminay koa. Taio ireo izay niara-pahoriana ary ampionony amin'ny filazantsara amin'ny fahantenana ny fitsanganan'ny tena maty izy ireo Tompo. Entinay ambavaka aminao koa ireo marary na inona anton'izany na aiza misy azy ireo Tompo. Ataovy mahatsapa ny herinao sy ny fahagagana ary ny fahasoavanao mba hatokisany anao hatrana. Ary taio ny fitsaboana hitondra fahasitranana. Mivavaka aminao izahay amin'ireo trapasairana noho ny antony samihafa satria ianao no mpamonjy anay sy tokianay. Ary ataovy mahay mizara amin'ny namanay izahay Tompo rehefa nomoinao izany fifaliana sy fahasoavanao aminao izany. Tianay koa ny mitondra-bavaka aminao izao tontolo izao noho ny mbola fianaky ny aretina koronavirus maneran-tany ka mba hahatonga izao tontolo izao hitodika aminao hatrany. Tompo, entinay ambavaka aminao koa ireo mpitsabo, ireo manam-pahalalana amin'ny fikarohana, ny mpitondra omeo fahendrena mba hahafahan'izy ireo mitoky aminao fa tsy ny herin'ny tenany sy ny fahalalany fotsiny ihany. Mitondra-bavaka aminao koa izahay amin'ity firenena mampiatrano anay ity mba hitoetra eto ny fiadananao ka hiadananay ihany koa araky ny teninao. Mivavaka aminao koa izahay Madagasikara ny avianay. Taio ny ezaka sy izay rehetra fampandrosoana tsara mba hampiraisinao amin'ny Malagasy ka mba hankasitrahany ny fahamarinanao Tompo. Mbola entinay ambavaka aminao koa ny ezaka sy ny fepetra rehetra mety mahasoa ny vahoaka Malagasy mahalona izao valina aretina izao. Entinay ambavaka ihany koa ny fiangonana maneran-tany mba hantanteraka ny asa rehetra izay iraka nampanaovinao hitoriana ny filazantsaranao ka ho ambinonao izy ireny mba tsy hiverina aminao ny teny ny fikasanao rehetra raha tsy tanteraka amin'izay nandrahanao azy ka mba hahatonga azy ho fiangonana velona sy fanasina ary fahazavana marina. Apetraka tanteraka aminao ny fiangonana FPMA izay nametrahanao anay. Taio ny mpitandrina ny mpitondra rehetra ny komity, ny diakona, ny sampana ary ny vahoakanao ao Tompo. Tompo, taio ny asa rehetra tianao ny tanterana eto aminay mba hahafahanay miterana anaranao hatrany. Koa izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay nefa tsy voatontona teto Tompo, dia tianay ny anakambana izany amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe: irainay izay any an-danitra, mamaritsina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ity an-tany tahaka ny eny an-danitra, mihany an'izy anina saza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay amin'ny fankampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sao sika ry havana dia
anatanteraka ny famangina ireo fianakaviana Momalala ka mangataka azy ireo androso ety anoloana. Iava malala amin'ny tompo manatrika anareo toy ny fiangonana tiana tanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe miaraha ory amin'izay ory ary mifampitondra azy mavesatra. Tsapanay tokoa fa mavesatra ny fahoriana izay mijady aminareo ary te hiara ory aminareo izahay. Tsy manana inona nefa izahay fa kosa ny tenin'Andriamanitra izay hery ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. No tianay kosa ho zaraina sy ho fampiarizantsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia anao nira isika 500 tsara alova ry Jesosy andininy voalohany ihany ny ataontsika alohan'ny izarana ny tenin'Andriamanitra. Zay ohatra ny androko aoka ho fantatro fa olokandalo aho indro efa nataonao vody voapampelatana ny androko ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zavapoana ihany tokoa ny olona rehetra na dia matanjaka azy, aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona, zavapoana tokoa ny tabatabany, miarairena izy nefa tsy fantany zay ho tompony izany. Ary ankehitriny inona no andrasako tompo, ianao no antenaiko. Nanoratra izao salamo izao dia Davida mpanjaka, nanjaka nandritra ny 70 taona, olona azo lazaina fa nahita fiainana ary izay niriny dia azony avokoa. Kanefa indrisy fa toa solaitra maintimainty be, tableau noir no lazainy Davida eto. Hoy izy, Jehova ampafantaro roviana
no ialy ety aho satria raha ny fijeriko azy dia tahaka ny vodivoam-pialantanana ihany ny androko zany hoe kely dia kely raha ny lava ny diniana Jehova na dia matanjaka aza ny olona totoa zava-poana ihany zany mialevina zany fatanjahana zany arakaraka ny fandroson'ny fotoana Jehova na do manana arena toinona aza ny olona to tsinitsinina sy zava-poana ihany zany ary mandalotra mielona ihany ary to tsy fantany akory aza iza no iafarany zany fananany zany alika ihany ny fandehandehanan'ny olona ozy Davida ary zava-poana ny tabatabany ry havana mandalo tokoa ny fiainantsika firifiry ny olo malaza tamin'izao fiainany izao fa rehefa nikipy ny masony dia adino tanteraka ny momba azy na dia mainty be toko zany aza rehefa ny fanambarany Davida dia tohatra ny nisy lavaka kely ihany hitany ary dia hoy izy tany aparany inona no andrasako tompo ianao no antenaiko nahita mazava izy tsy navelan'Andriamanitra hitoetra tamin'ny maizina isika fa nomeny ilay mazava dia ny zanany zany Jesosy Kristy tsy ianareo izao no ampianarina izany fa olon'ny finoana ianareo fa manamafy fotsiny ny tenako mba iorenantsika mafimafy koa amin'ny fanantenana izay ao anatintsika mandalo tokoa ny ety fa ny ary no maharitra mandrakizay ahoana hoy ny apôstôly Petera kanefa isika araka ny teny fikasana dia manana lanitra manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany famarinana ary koa ny apôstôly Paoly manao hoe mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay tsy ampiny raha ny finoana ihany tsy ampy raha ny fitiavana ihany amin'izao andro sarotra sy mampatahotra izao tontolo izao araka izay nylazena tamin'ny toroteny teo satria andro farany tokoa izao fa mila ny fanantenana isika mila ny fanantenana isika mitahiry sy miazona antsika hatramin'ny farany noho izany ry havana malala dia ivelomy izany ka na dia malahelo aza noho ny fisarahana dia mitraka kosa noho ny fanantenana izay ao anatintsika satria Jesosy efa nandresy ny fahafatesana asehoy eran-tany sy eran-danitra fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany fa lay niatso ary efa nandresy ny fahafatesana dia Jesosy Kristy izay ao anatintsika tsiraray avy mahere zary ary mifalia amin'ny fanantenana fa izy no mitsena ny avantsika ary izy koa no hitsenantsika rehefa tonga ny fotoana ho tendreny elantsika ety ka itsika rehetra izao dia sahy teny tahaka ny Davida manao hoe tompo ianao no antenaiko amen babaka isika ary tsangana isika ry havana babaka isika tompo misaotra anao zahay noho ny teninao satria ianao tokoa ny mandahatra ny fiainanay zanak'olombelona tsy misy zavatra tongatonga ho azy raha tsy efa nalahatra ao misaotra anao zay noho ny fandaranao endry sy noho ny fahendrenao zay hitondranao izao tontolo izao indrindra ny fiainanay zanakao tompo manoloana ny fisarahana tany dia malahelo tokoa ny fonay kanefa ny teninao dia mampaheranay mba tonga anay hitraka atonga ny fanantenanay iorona mafy ao aminao Jesosy tompo ka na malahelo azy zahay na zana toetra azy ny finoanay dia vetivety ihany zany alymandalo ihany zany fa kosa iravoravo eo aminao mandrakizay zahay dia ampaherezo retolonao raha misy malahelo dia oka ianao anafisafo raha misy toerana banga inonay zany ianao tompo no amen'ny banga ao anatin'ny fon'izy ireo tsiraray avy ary ampitoetra indray ny fifaliana sy ny fiadanana amin'izao sisa ho avy izao tompo matoky zahay fa ianao no mitantana ny fiainanay araka ny teny izay fanambara taminay teo fa
aza mierikerika foana ianao fa izao n'Andriamanitra ao, aza matahotra fa mombanao a indro mitantanao amin'ny tanakavanany famarinaka aho, ianao misaotra tompo fa azo antoka izany tenina zaony ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Amen. Mbola toizantsika nira izay nataontsika teo ny 2 sy 7. Tsara lova, tsara lalana ry Jesosy, tsara vatsy ry Jesosy. Malagasy atsika dia te andray adidy izahay ary noho ny antony Covid-19 izay miatra amin'izao fotoana izao dia tsy afaka manatona anareo izahay fa kosa ho antsika ganakavy ny finoana ery dia misy toerana anankiroa sy bika anankiroa izay efa natokana ho an'ny fianakaviana tsirairay avy koa dia manatanteraka izany tsika eo am-piravana. Izay ny tenin'Andriamanitra sy fampiarezana antsika tompo dia mahereza ary aza misosoka lailontsony. Ry havana, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana 7:10. Ny tena namana dia izay tia amin'ny fotoana rehetra ka miseho toy ny mpiray-tam-po izy amin'ny fahoriana. Ny dikateny mahazatra antsika dia milaza hoe ny sakaiza. Ry havana, tena manana namana tokoa izahay, manana mpiray-tam-po, manana nareo, satria aty an-tany lavitra aty dia tsaroana fa tsy irery
manana sakaiza mahatoky. Nitantenahanareo androany ny baiko ny tompo, mibaiko ny soratra masina zafady, milaza hoe miara ory amin'izay ory ary mifampitondra zay mavesatra. Ny fanatrehanareo sy ny fanataterahanareo zao fempihavanana zao dia maneho aminay fa tena iray tokoa amin'ny tompo isika. Tena iray tampo aminay ianareo. Nasehonareo tamin'ny fijoronareo ny firaketam-po, ny fiomboana-pahoriana. Fa ny tenin'Andriamanitra koa izay nozarainareo dia sady nananatra, nampahery ary nampionona anay tamin'ny fanantenana velona izay nozaraina tamintsika teo. Ny vavaka nasandratrareo dia manampy. Ny antoko aty anatinay fa eo am-pelantanan'ilay tsy toa ny fiainan'ny fianakaviana manontolo. Ary ny vola makarena izay nafonareo ho fanamavanana ny entanay dia marika hita maso fa tena manan-kavana tokoa izay manana anareo. Ka misaotra tompoko, makasitraka anareo eram-po eran-tsaina, tsara levenana ny maty enikajany velona. Ko Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amalisoanareo ary anonitra avo zato eny ny posy na ny poketra izay nialany izay nafoinareo ho an'ny fianakaviana. Natateraka ny fianazakazany tokoa ny ray aman-dreninay tompokilahy Samuel raha manohatra ary raha tsy manohatra azafady, ary ny tompokilahy Rajaonalimanana Jean. Ny firariantsika kosa ho antsika rehetra firariantsoa dia mba ho lasan'izay ny ratsy ary ny akafaliana ny fanotroanantsika tahaka izao. Dia samotahin'ny tompo isika hatanteraka ny fihazakazahana. Ry havana, tena mitraka tokoa izay. Nampionononareo izay ka dia tena nionona tokoa ary nanao tsara ianareo nampahery anay. Mampitainay amin'ny fianakaviana manontolo izao fihetsika tsara nataonareo zao. Koa dia Andriamanitra ny fahasoavana ane, tompo ny fiainantsika, tompo ny fiainan'izy mirahalaza nodimandry. Izy ene mbola hitantanantsika, hitahirintsika ary indrindra ahatanteraka ny fiazakazantsika ka tsy ahaletotsika ratsy antsony. Dia misaotra tompoko, makasitraka indrindra tompoko. Dia azo misosika lelo tompoko, afaka mipetraka isika. Saotra n'Andriamanitra lehibe sika ry havana fa tanteraka somatsara izao fanompom-pivavahana ny rasy antsika androamaraina izao. Fampatsivana kely fotsiny ny araka tamin'ny vaovao teo zany dia ny rakitra dia afaka ataontsika rehefa mirava, rehefa mivoakantsika dia misy harona manokana ho an'ny rakitra ary misy volomparasy ny lokony ary ny harona fotsifotsy zany dia ho an'ny avantsika izay novangintsika teo. Amarana fotoantsika dia iraintsika mialohan'ny hafatra sy ny tsodrano eo am-pitsanganana ny hira 7:30 sy 900 ny andininy voalohany sy fahatelo ary aorian'ny hafatra sy ny tsodrano dia ny andininy fahaefatra sy fahadimy amin'izany firano zany ihany. Iary hitsangana isika. Rosa
zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahazotoa manolotra ny tenanao reo amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Atanteraka izany raisy nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony Tompo.